mahakasika ny fampiarantsika ny mangarahara ny fanomezana fahafapo ho an'ireo solotena ny candidat zay nangataka an'izay mangarahara zay ary ny fampandraisana anjara ny rehetra amin'izao fifidianana ataontsika izao indrindra fa fikirakarana ny voka-pifidianana dia mamerina sy manamafy eto anivon'ny senia fa tsy miala amin'ireo fotokevy dehibe telo izay nitondrana zao fifidianana zao hatrany amin'ny fiodinana voalohany averina indray fa dia ny fanarahan-dalàna ny voalohany indrindra faharoa ny fampiarana ny mangarahara ary ny fahatelo ny fampandraisana anjara ny rehetra amin'ny dingana rehetra ao anatin'ny zotra-pifidianana noho izany dia ho fampiarana izay mangarahara zay dia satria misy ny solotena ny candidat izay mangataka ny anaovana ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra hijerena zay mety ho bulletin tokana nampiasaina na hanamarinana ireo zay bulletin tokana tsy nampiasaina dia izao ny fanapahan-kevitra teto anivon'ny seni ary fanapahan-kevitra efa nampiarina sy ny ainatsika teto hatramin'izay ny fanaovana ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra dia ekeny ny senia ary ny seni mihitsy azy efa hatramin'ny fiodinana voalohany no ny angavy ny candidat rehetra anao an'izay fampitahana ny fitanana an-tsoratra zay mba tena any soratsika ny aya hipetrahany fifampitokisana ary isiny zay mangarahara zay ny zavatra fandaminana dia toy izao angatahana amin'ny candidat ny liste ireo birao fandatsaham-bato izay iriny izy ireo hanaovana ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra rehefa azo ny seni ireo liste ny birao fandatsaham-bato angatahana izy ireo hanaovana fitanana an-tsoratra dia karoany seni zany ny PV mifandraika amin'ireo birao fandatsaham-bato ireo dia mitondra ny PV ny ihany koa ny solotena ny candidat rehefa izany dia atao ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra rotonto afitoviana ny voarakitra ireo fitanana an-tsoratra ireo ny voarakitry ny PV avy any amin'ny candidat sy ny voarakitry ny PV avy eto anivon'ny seni zay mikirakiraina ka namoahana an'izao voka-pifidianana vonjo maika izao isaky ny birao fandatsaham-bato no atao zay fampitahana zay dia rehefa vita ny fampitahana dia manao fitanana an-tsoratra ilazana fa vita ny fampitahana tao amin'ny birao mpifidianana laharana fa izao ary dia zao ny vokatra hitanareo zao io fa dia misy eo hoe ny antotanisa rehetra ao anatin'ny procès verbal dia ampitahaina avokoa firy ny isan'ny fidina ratsabato tamin'ny PV anankiray atsy firy ny atao amin'ny seni firy ny vato azon'ny candidat tatsy firy ny azon'ny candidat ampitahaina avokoa ny antotanisa rehetra dia rehefa vita zay dia raha ohatra ka mitovy dia asiana soratra hoe mitovy conformité raha tsy mitovy dia asiana soratra hoe tsy mitovy na discordance io izy io rehefa ohatra ka tsy mitovy dia karohana ny antony azavaina hoe inona ny tsy mampitovy azy dia zao ny fanapahan-kevitra teto anivon'ny seni rehefa tsy mitovy lay fitanana an-tsoratra dia azo ny seni atao tsara na dia tsy voarakitry ny lalàna azy zay moa dia tsindrianay matetika satria ny voarakitry ny lalàna ao anatin'ny andininy fa 2/50 ao anatin'ny andininy fa 2/70 ao anatin'ny andininy fa 2/70 amin'ny lalàna fehizoro larana fa 7 sy 2 aotraotra valo zao ny voarakitry ny ato raha ilaina dia azo atao ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra araka ny tranga misy eny anivony vao miram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny rantsa mangaikany na ny fitsarana mahefa araka ny fangatahany platsako fidiana na ny solotena ny nahazo fahefana ara-dalàna ho amin'izany raha izay fahinoantsika ny voalazana lalàna zay dia ny fampitahana ny fitanana an-tsoratra
izay ny fahefana azo atao eto anivon'ny seni kanefa zao satria efa ny aina atao anatin'ny mangarahara ihany tsika dia tsy maninona raha tokony ho izy zany a dia mijanona amin'ilay zavatra nambarantsika teo hoe manao fampitahana an'le PV dia rehefa hita fa tsy mitovy le PV dia miara-manao soni zany eto hoe tsy mitovy le PV a zao ny tsy mitovy dia manao soni ny seni dia manao soni ny candidat dia hoentina ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana amin'izay satria ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana no manana fahefana hoe foano zany tia manana fahefana hanao fanadiadiana hanao famitorana andray fanapahan-kevitra hoe satria mety misy osoka ato zany foanany ty bureau de vote ty foanany reto vato reto sy ny sisa kanefa zao ho fanehoana amintsika ny finiavany seni ao anatin'izany mangarahary zany tsy maninona miala amin'izany lalàna zany tsika satria atao le mangarahary ho avoakatsika ihany koa zany na dia tsy voalaza ny ty lalàntsika ho avoakatsika ny fitanana antsoratra ny latsabato zany hoe le taratasy mpanisambato feuille de dépouillement rehefa tsy mitovy le PV ho avoakatsika indray ary le feuille de dépouillement hitanareo le misy isa azon'le amin'le tableau isaitsika indray mandeha dia zao mbola andeha lavitra ihany tsika na dia efa tsy izy tsony raha mbola tsy afa-po amin'izay feuille de dépouillement zay tsika ho avoakatsika ihany koa le bulletin tokana na dia anjaran'ny ACC ara ny tena tompon'izay tsy maninona fa andresy lahatra ny ACC zay hoe ilainy reto candidat reto reto zavatra satria raha ny tena izy raha ny voalazan'ity lalàny ty dia mazava andiny ny faraiky amin'ny sifolo amin'ny zato amin'ilay lalàna teo milaza fa ny voka-pifidianana vonjomaika feny sy ireo antotantaratasy mikirakirana ny voka-pifidianana rehetra dia alefa any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana fo zany hoe tokony alefa any amin'ny ACC avokoa zany ny antotantaratasy rehetra ny lisy-pifidianana ny bulletin tokana ny feuille de dépouillement ny PV ny rehetrarehetra any tokony manao an'izay fikirakirana ny fifanolanana ara-pifidianana zay ny ACC ny manana fahefana anao an'izany recomptage de voix ohatrany nataony tamin'ny premier tour nanao an'izany izy tamin'ny premier tour misy maromaro ny nangatahany taty amin'ny seni hoe alefaso reto bulletin ireto fa ilaina kanefa zao ho fanomezana fahafapo ary ho fanehoany seni fa tsy misy zavatra hafeniny eto ary mangarahara tanteraky tsika dia tsy maninona raha misy mampisalasala ny procès verbal avoakatsika ny feuille de dépouillement raha mbola misy mampisalasala ny feuille de dépouillement ho avoakatsika ny bulletin tokana raha mbola tadiavina koa ny bulletin mbola tsy nampiasaina ho avoakatsika ny bulletin mbola tsy nampiasaina tsy misy afa-tsy zay aloha ny eto anivon'ny seni ka dia manasa antsika rehetra manasa ny candidat rotonta na ny larana fa 10 na ny larana fa 10 dia tongava hiara hijery tsika an'izay rehetra misy eto aminay na dia tsy avelona ny lalàna aseho ary zany nambarako teo ny lalàna fa tsy maninona amin'ny anarany mangarahara satria be loatra ny fanakianana sy ny fanasoketana dia tsy maninona fa mba hanehoan'ny seni fa tena ao anatin'ny mangarahara tanteraka ary mampandray anjara ny rehetra neto dia ho ataontsika izay rehetra apipetraka ny fifampitokisana eo amin'ny candidat sy ny seni ny fiangavianay anefa dia satria tsy ho azo tazonina ela eto amin'ity seni ity ny voka-pifidianana io ara zao ngamba nahitsika fa efa hatramin'ny omaly ange no efa 21 000 ny birao fandatsaham-bato vity 22 000 raha tena atao zany io dia ngamba efa azontsika avoaka ny voka-pifidianana tsy miandry an'izay amin'ny lakamisy zay fa izao noho ny fitsinjovana hatrany zay fiarah-miasa amin'ny candidat zay no mbola hanomezana fotoana azy ireo mbola manam-potoantsika androany zany manam-potoantsika rapitso satria dia miasa ny seni rapitso 24 heures sur 24 heures manam-potoana antsika ny larbi
dia mbola manam-potoantsika ny lakamisy maray anaovana zay fampitahana zay rehetra analana ny ahiahintsika amin'izay resaka voka-pifidianana zay. Dia rehefa tonga ny alakamisy arivo ho avoaka ny voka-pifidianana vonjimaika feny atreo kosa dia tsy maintsy alefanay any amin'ny ACC avokoa amin'izay ny antota taratasy mirakitra ny voka-pifidianana rehetra ary dia ao anatin'izay ny antota taratasy rehetra mihitsy miaraka amin'ny voka-pifidianana vonjimaika feny. Dia any anivon'ny ACC amin'izay zany no tokony angataka amin'izay koa ireo sotenany candidat angataka ny anao fampitahana satria voalaza ny lalàna fa azo atao eto anivon'ny CENI ny fampitahana ny fitanana tsoratra ary azo atao ihany koa eny anivon'ny fitsarana maefa dia ny fitsarana avo momba ny lalam-pandoa. Raha vao tonga ny solotenany candidat iray nitondra ny fitanana tsoratra hanaovana ny fampitahana dia efa natomboka ny fampitahana tamin'ny asabotsy tolakandro natomboka ny fampitahana ny fitanana tsoratra. Tamin'izay fotoan'izay dia ny solotena ny candidat laharana fa 520 no tonga nitondra procès verbal maro dia maro teto amin'ny CENI ary dia araka ny fandaminana efa niresahana teo moa dia nangatahan'ny CENI hoe omeo anay ara ny liste ny birao fandatsaham-bato izay tianareo anaovana fampitahana. Misaotra azy ara ny CENI, misaotra nareo satria ny fandraisana anjara toy izany dia anamafy ny fahazahoana antoka ny zava-misy sy ny mangarara eto anivon'ny CENI. 5/50 no liste ny birao fandatsaham-bato izay nomendry zareo ny CENI hoe ireto aloha no anaovantsika fampitahana satria ireto ny tena mampiahiahina indrindra. Dia azo ilay liste 5/50 ny birao fandatsaham-bato dia nomena paiko avy hatrany ny mpandrarany CENI rehetra hoe aingana dia aingana tadiavo ny procès verbal andreto. Afaka minitra vitsy hita ny procès verbal 5/50. Reto ary ny procès verbal 5/50 zay angatahanareo aizany ianareo reto koa ny anay ozy izy ndao ary atomboka ny fampitahana. Natomboka ilay fampitahana ary dia nalefa aloha zany PV voalohany nojerena avokoa ny atotanisa rehetra atao dia ohatra zao anomenareo azy zao ty anankiray ty ohatra satria isaky ny fampitahana zay atao dia anaovana taratasy toy izao fiche de confrontation de PV satria ny anton'le fampitahana nge dia tsy hoe sanatria ahafahana mampitsahatra ny famoahana vokatra na hoe sanatria ahafahana manova an'le voka-pifidianana eto tsy azo ny CENI atao ny manova an'le voka-pifidianana zay fa eto ny CENI dia mandray ny voka-pifidianana rehetra avy any birao fandatsaham-bato rehetra any dia manao ny kajy rehetra manambatra azy amin'ny manerana ny nosy dia mamoaka an'izay fitambaran'izay ary manao fanamarian'izay raha ohatra ka hita fa misy ny tsy lavorary dia anjara ny ACC no manapa-kevitra amin'izay. Fa ny tena mahazava-dehibe an'ilay fampitahana dia fanampiana ny candidat io satria rehefa hanao fitoriana izy rehefa hanao fitarainana izy eny amin'ny ACC dia mba manana antota taratasy profo izy zany hoe io ary fa niarahanay sy ny CENI nanao fampitahana tokoa nge le PV tao dia ohatrany tsy mitovy ka dia mangataka aminareo ACC zay mba hanafonana io na mangataka aminareo ACC zay mba tsy handray an'io voka-pifidianana io. Zay zany ny tena mahazava-dehibe an'le izy ka nanaovanay fiche isaky ny bureau de vote nanaovana fampitahana nalefa ny voalohany ary ty zao ohatra avy amin'ny district an'Anjozorobe izy ty tao amin'ny commune Anjozorobe ary tao amin'ny Fokotany Miandrarivo zay le bureau de vote ty nalefa ny fampitahana jerena nisany numéro ny PV aloha jerena so dia samy hafa ny PV hoentin'ny candidat sy ny PV asehony CENI. Jerena numéro ny PV mitovy, jerena ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana mitovy, jerena ny rajout mitovy, jerena ny isan'ny mpifidy nandatsabato mitovy, jerena ny isan'ny vato fotsy mitovy, vato maty mitovy, ny vato manakery mitovy, vato azon'ny candidat 13 mitovy, vato azon'ny candidat 25 mitovy. Mitovy tanteraka dia soratana eto zany hoe mitovy. Dia rehefa mitovy moa inona moa no tenenina fa dia tsy zavatra tenenina eto zany fa mitovy. Dia manao soniny rototo io ny anay CENI ary io ny solotena ny candidat laharana fa 520 Ramatoa Fanirisoa Erlaivo. Dia nandeha indray ny faharoa ty ngamba tsy ho votanisy tsoa nandeha ny fahatelo mitovy daholo nandeha ny fahaefatra
nandeha ny fahadimy, nandeha ny fahaenina, tonga teo amin'ilay fahaenina, mitovy daholo hatreto aloha. Dia hoe ajanony aloha, misolo tena ny candidat no nangataka hoe ajanony aloha. Ajanony aloha fa aleo zahay ifandamina tsara fa mety tsy reto angamba le procès verbal izay nisy ny tsy fitoviana. Dia ny CENI moa miteny hoe marina tokoa zay satria le tsy mitovy tokoa no tokony ho jerentsika. Dia nampanantena moa zareo tamin'izay fa hiverina ny omaly maray, alady maray. Ny andro moa CENI hatramin'ny 4 alina dia mety mbola nisy ny fandaminana ataon'ny candidat. Dia ka hatramin'izao moa zany tsy misy tonga na ny laharana fa 320 na ny laharana fa 1020 satria na mandresy koa ny candidat iray dia tsara ihany koa manao fampitahana hoe sao dia misy ny tokony mba asana mety mba tsy mahafapohan'ny zareo koa dia raisina avokoa izay mety ho fangatahana fampitahana rehetra. Eto zay dia mba mamerina fiangaviana manana 3 andro tsika. Ny mampanahy ny CENI moa dia hoe rehefa tonga ny valim-potoana amoahantsika n'ilay voka-pifidianana dia manjary eo indray vao manjary misy ny fifanolanana fa dia irinay fangatahanay fiangavianay ny ananatsika ny finiavana iaina ny mangarahara tanteraka mba analana ny ka rehefa mifampatoko tsara tsika fa mazava toy izao nandramantsika natao zao andao toizantsika zao dia rehefa misy ny tsy mitovy dia manao soni koa zay CENI hoe ORIACC tsy mitovy tokoa le voka-pifidianana ity. Zahay nefa moa tsy afaka manova fa dia mba jerenareo tsara hoe io ataovy fanadihadiana. Dia anjara ny ACC moa ny manao fanadihadiana sy manova manafona ny voka-pifidianana. Zay zava-nisy tamin'iny